Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika levako malalatra ity talata fa 5 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Paoly sy Silasy ary Timoty mamanga ny fiangonan'ny Tesalonianina izay ao amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo eny ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahana, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Eo imason'Andriamanitra retsika. Fa fantatraira lamaran'Andriamanitra ny fifidianana anareo, fa ny filazantsara tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokena be, araka ny hahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary ianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina, ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy taminareo no nanehoany ny tenin'ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nielezany lazany fonareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy olona zaina intsony. Fa ireny ihany no milazany aminay, dia izay fidirana azonay aty aminareo sy ny alanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Teny fampidirana ny taratasy ho an'ny Tesalonianina ry havana ity eto ampelantanantsika ity, ary teny izay ahitana fanalahidy, teny fanalahidy vitsivitsy. Famerimbery ny Paoly ao amin'ny soratra izay nataony, ary afaka mamitana mihitsy aza tsy maninona ny toko voalohany ny votoatin'ny taratasy ho an'ny Tesalonianina, mampiharihary ny fahendreny ity fiangonana ity. Fiangonana tany Tesalonika tsy tahaka ny fiangonana tany Korinto akory. Fiangonana tany Tesalonika dia fiangonana endriny lamina, na dia misy tafiotra vitsivitsy aza ny lalovana dia azo lazaina ho fiangonana lamina ny fiangonana tany Tesalonika, zay mahatonga tsy dia lava ny taratasyn'ny Paoly ho an'ny Tesaloniana. Hotsika hoe misy teny fanalahidy vitsivitsy izay mampahery ao amin'ny taratasy ho an'ny Tesaloniana ity voalohany, toko voalohany ity. Ny voalohany amin'ireny dia ny teny izay fampiasa amin'ny Paoly matetika dia hita eo dia ny teny hoe fahasoavana. Fa manokatra ny taratasy ho an'ny Tesaloniana ianao ary miverimberina amin'ny tenin'ny Paoly mihitsy ny teny hoe fahasoavana. Io teny hoe fahasoavana io afaka malala dia teny izay mampihetsi-po raha toa ka takatry ny mpino tsara lanja ny tenin'ny Paoly manao ho aminao anie ny fahasoavana. Dia teny mampihetsi-po zany hoe ny dikrany ho aminao anie ny fahasoavana dia izao, tsy ho jeren'Andriamanitra ny tsy fahatanterahanao, tsy hisain'Andriamanitra ny elokao, ho tahian'Andriamanitra ny ianao anatin'io ho toetra maha olombelona anao io, ho hamarin'Andriamanitra ny ianao. Zay ny dikany teny hoe fahasoavana. Tsy ho jeren'Andriamanitra amin'ilay olombelona mahampanota anao anie ianao, fa ho jeren'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zanany, dia ho hamarin'Andriamanitra ny ianao amin'ny fiainanao isan'andro. Zava-dehibe ry havana ny teny hoe fahasoavana, satria manakona ilay toetra mahampanota antsika, manakona ilay toetra tsy mahatanteraka antsika. Zay mahatonga ny Paoly miteny ho aminao anie ny fahasoavana, satria raha tsy eo ny fahasoavana dia tsisy ninona azontsika atao mihitsy, tsisy ninona azontsika atao amin'Andriamanitra, tsisy ninona azon'Andriamanitra atao amintsika, satria tsika mpanota nge, itsika nge niala tamin'Andriamanitra,
tsy hoe satria tsika miangonisana lahadina, satria tsika manao adidina, na satria tsika mahavita miezaka mba manao ny tsara, manao asa soa, mba miezaka mitandrina zay azo tandremana mididin'Andriamanitra, de tsy hoe satria zany de afaka miresaka amin'Andriamanitra na afaka manatona antsika Andriamanitra, tsy zany rehetra zany mihitsy, fa afaka manatona an'Andriamanitra isika ary afaka miasa ho antsika Andriamanitra noho ny fahasoavana. Zay ihany hoe tonga miasa ho antsika Andriamanitra ary tsika tonga afaka manatona an'Andriamanitra noho ny fahasoavana ihany, de no Jesoa. Noho zany de Paoly eto de vao manomboka mihitsy le andin-tsotra masina de miteny ho aminao anie le fahasoavana. Rehefa koa malala tokony ho tsapanao ny halehibeny zany fahasoavan'Andriamanitra izany, ary tokony ho iraitsika isan'andro ny fahatsarana ny fahasoavan'Andriamanitra, satria ny dikany hoe fahasoavan'Andriamanitra de midika hoe fiahonan'ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra. Maika azo ny fitahian'Andriamanitra isika, fa zao rehefa koa malala raha ny fitahian'Andriamanitra dia tsy tonga ho azy raha tsy amin'ny alalan'i Jesoa, dia raha miteny hoe fahasoavana isika de le famindram-po sy lay fitahiana miaraka. Lay famindram-po de lay Andriamanitra tsy tezitra, lay Andriamanitra manaiky mandefitra no iza no Jesoa, ary dia rehefa aveo manaiky hitasy, manaiky hivimbina, zay le fitahiana, fiahonan'ny ny famindram-po sy ny fitahiana ny fahasoavana. Zava-dehibe zany rehefa malala de raha miteny zany Paoly ho aminao anie ny fahasoavana, raha manonona anao am'zany ny mpanompon'Andriamanitra hoe ho aminao ny fahasoavana de zao hamindra fo aminao Andriamanitra, tsy ho tezitra aminao Andriamanitra, ary faharoa hitahy anao izy. Fa ny teny fanalahidy faharoa lehibe rehefa malala entin'ny Paoly miampahery ny Tesalonianina de miteny hoe fiadanana, miteny hoe fiadanana. Lay teny hoe fiadanana fantatsika rehetra, mahafinaritra ery lasa teny fampanononan'ny mpino lay hoe shalom, teny hoe fiadanana. Fa lay teny hoe fiadanana de milaza fahatonina, milaza tsy fahatonina miala amin'ny tebiteby, miala amin'ny tahotra. Tsy tokony adonoantsika rehefa koa malala fa ny fahotana de nahatratra ny olona manontolo ao anatratra ny olona rehetra, ary ny fahotana de mahatonga tebiteby ao anatin'ny olona, mahatonga tahotra ao anatin'ny olona, mahatonga fiferotanaina ao anatin'ny olona. Zay ny fahotana. Noho zany dia ity andin-tsotra masina ity zany dia mampahery antsika ry havako ho manaisotra ny tebiteby ao anatintsika, manaisotra ny fahoriana ao anatintsika, manaisotra ny ahiahy isan-karazany ao anatintsika. Noho zany dia ampaherezintsika zany fa ny teny fanalahidy tenen'ny Paoly eto dia mampahery antsika handositra ny tahotra isan-karazany noho ny fiadanana. Sarobidy zany ny teny hoe fiadanana, hiavahantsika mihitsy am'zanak'izao tontolo zao. Fa ny teny fanalahidy fahatelo rehefa koa malala zay averimberin'ny Paoly tokoa dia ny teny hoe fanantenana, ny teny hoe fanantenana. Ny fanantenana zay mahatonga ny olona manana fifaliana. Rehefa manana fifaliana ny olona rehefa koa malala dia ateraky ny fanantenana zany, fa matotra amin'ny fanantenana ny fifaliana. Ny mifanohitra amin'ny fanantenana de ny tahotra, mifanohitra amin'ny fanantenana de ny fahakalana, mifanohitra amin'ny fanantenana de ny tsy finoana. Fa rehefa ao anatin'ny olona ny fanantenana de miova ny fomba fijery ny zavatra, miova ny fomba fiainany. Tsy fanantenana teraky ny fahalalana fotsiny nefa izy io fanantenana teraky ny finoanan'ny Kristy. Ny hoe fanantenana de zao mino iainako ny finoko fa ny rapitso de ho tsara lavitra noho ny anio, ny amin'ny herintaona de ho tsara lavitra noho ny amin'ity taona ity. Mino iainako fa ny amin'ny herinandro ambony de ho tsara lavitra noho zao, na dia tsara azy zao de mbola ho tsara lavitra noho zao no avy, ary raha tsy mety zao de mino fa hiatsara zany. Ny fanantenana no mahatonga ny olona afaka manao zavatra, ary tsisy mafy ohatr'zany hoe diso fanantenana, tsisy mafy ohatr'zany hoe very fanantenana. Dia teny fanalahidy zay tenen'ny Paoly amin'ny Tesalonianina etiny hoe ny fanantenana, fanantenana ao amin'ny Kristy.
raha manondro zany fanantenana zany zao de zao aminao manao hoe aminao ane zany fanantenana zany eno zany fanantenana zany de zao matoky fa no avy any de tsara noho n'iny no avy any de mampisy fifaliana noho n'iny fa ny fahaefatra rehefa koa malala zay teny falalahidy resahan'ny Paoly eto a de mikasika ny atao hoe fifidianana ny fifidianana lay fiantsoana zany lay antso zany hoe mampino zany na ny maha-kristianina dia fifidianan'Andriamanitra. Resahantsika teo hoe zava-dehibe le fanantenana, resahantsika teo fa zava-dehibe le fiadanana, resahantsika teo fa zava-dehibe ny fahasoavana, fa ireo rehetra ireo dia noho ny fifidianana ny mahatonga atsika manan'izany. Novidian'Andriamanitra na nantsoin'Andriamanitra tsika hanana ilay fanantenana, hanana lay fifaliana na lay fahasoavana na hatsiaro fiadanana, antso zany. Antson'Andriamanitra zany. Tsy hoe vokatry ny nataotsika, tsy hoe karama satria nanao zavatra aon'Andriamanitra tsika de lasa manana fanantenana, tsy hoe satria niezaka tsika fa zao satria nantsoin'Andriamanitra ho amin'izany isika. Vao antso ho amin'ny fanantenana isika zany, vao antso ho amin'ny fahasoavana tsika, nantsoina ho amin'ny fiadanana isika. Tsapanao ve zany ravaka malala, tsapatsika ve zany izany teny mamy zany, izany teny tsotra zany, tsapatsika ve zany hoe nataon'Andriamanitra na nomanin'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana isika, manin'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra ho amin'izany toe-panahy izany isika. Fa ny teny falalahity rehefa koa malala izay fahadimy izay hoentina mampahery anao de miteny hoe fifaliana, amin'ny fahaenina, hafaliana avy amin'ny fanahy masina. Verimberina ao amin'ny soratry Paoly koa ary hoentina mampahery ny Tesalonianina ny teny hoe fifaliana. Hafaliana be avy amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina de mitondra fifaliana. Lavaka malala anankiray amin'ny toetra ny fanahy masina ny mampiravoravo, tsaroantsika ny Lioka 10, Lioka 10 dia ravoravo ny fanahy masina Jesosy. Ny ateraky ny fanahy masina de fifaliana. Misy lafiny ndraindray adin'ny mpino ravaka malala fa ndraindray everin'ny mpino fa ny fanahy masina de mahatonga ataontsika hoe ranomaso ihany. Ekena fa ny fanahy masina de mahatonga ranomaso pibebahana, mahatonga ranomaso pibebahana, mahatonga ranomaso fifonana amin'ny fanahy masina de mampatsiaro atsika ny mampanota atsika, de mahatonga atsika mibebaka, mahatonga atsika mitomany, mahatonga atsika mandoaly, mazava ho azy. Fa zao ry havako, tsy zay ihany ny asan'ny fanahy masina, fa ny asan'ny fanahy masina koa de mahatsiaro ho fifaliana, mampisy fifaliana. Tsy hoe tsy asan'ny fanahy masina rehefa mifaly ny olona, fa raha ray nadika atsika zany mandray ny fanahy masina zany nge de tsy maintsy olona miondrika, mitomany, mahatsiaro ho diso, mahatsiaro ho meloka, de zay mandrakariva ny asan'ny fanahy masina. Tsia, fa itenen'ny Paoly, mampisy fifaliana koa ny asan'ny fanahy masina. Mampisy fifaliana, mampisy firavoravona amin'Andriamanitra, fifaliana amin'ny ankehitriny. Tsy hoe fiarahana amin'Andriamanitra de fa horitsaina hoe de za de mpanot'Andriamanitra, de efa inona moa fa de efa very asan'Andriamanitra, de efa ratsy de efa tsy nety daholo nataoko teo de diso. Iny tokoa ny fanahy masina mampatsiaro atsika an'izany, mampatsiaro atsika fa mpanota, mampatsiaro atsika fa tsy tanteraka, mampatsiaro atsika fa tsy mendrika. Asan'ny fanahy masina zany riavako. Fa izao koa nefany mampatsiaro, mampisy mitondra fifaliana, zay de fahasoavana, zay le fiadanana, mahatonga anao iorakora-pifaliana aza ny fanahy masina amin'ny fotoana sasany. No zany de aza jerena amin'ny lafinilany ihany ny fanahy masina hoe mampitomany, mahatsiaro diso, fa jereo koa hoe fiaina kristianina de fiainan'ny fifaliana. Tsisy antony nahafatesan'ny tompo tao amin'ny fijaliana na mbola hitanondrika ao anatin'ny fahoritsika ihany isika, na ao anatin'ny tebitebitsika, na ao anatin'ny tsy fahatanterahantsika, fa tokony koa tsika hifaly noho ny famelan-keloka natolotra, hifaly noho ny famelan-keloka ny raisina, tokony ho faly noho ny famindram-po sy ny fahasoavana. De ateny falalahidy fahadimy le avako malala ny teny hoe fifaliana. Ary ny teny falalahidy fahenina zay hoentina mampahery atsika rehefa ko malala de ny teny hoe fitondratena, ny teny hoe fitondratena, ny teny hoe etika, ethos moa nataontsika hoe toetra, moral, mœurs, dia midika hoe fahaizana mitondra tena eo anivon'ny fiarahamonina, fahaizana mitondra tena eo anivon'ny mpiarabelona. Zany hoe ilay
ilay toetra manana miorona amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana, ilay toetra manana fanantenana, ilay toetra miorona amin'ny fahatsiarovatena olona nantsoin'Andriamanitra no fodian'Andriamanitra, ilay toetra zay manana toe-panahy araka an'Andriamanitra de manjary tonga toetra, manjary tonga toetra. De afaka malala zava-dehibe zany ny ahatsiarovan'ny mpino fa ny finoany na ny fiaina kristianina de miharihary amin'ny toetra, ary tsy hoe toetra manokana amin'ny tokamonina fa toetra miara-miaina amin'ny manodidina. Olona mizara fifaliana, olona mizara fiadanana, olona mizara amin'ny manodidina azy ny toetra soa na ny fiainana zay niraisiny tao amin'Andriamanitra. Fa ny teny falalahdy zavako malala ao aoriana ny antsoina hoe fitondratena de ny antsoina hoe fitiavana. Ny teny falalahidy de ny fitiavana hitantsika amin'ny andininy fahatelo. Fitenin'ny Paoly koa any teo ny fitiavana toko ray manontolo raha moa ao amin'ny Koritianina no hitany Saint Paoly manokana momba ny atao hoe fitiavana. Toko ray manontolo ilazany hoe ny fitiavana, ary mifamatotra mandrakariva amin'ny teny io no hoe maharitra na faharetana. Hitantsika amin'ny andininy fahatelo ao, ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanaina, amin'ny fitiavana sy ny faharetana. Ny toetra maha-kristiana revako malala de toetra mampifamatotra ny fitiavana sy ny faharetana. Tsisy heviny ny fitiavana raha tsy eo ny faharetana, ary ny olona tsy manam-paharetana de tsy manam-pitiavana. Ny olona manam-pitiavana de mitoetra amin'ny faharetana. Ny olona manam-pitiavana de tsy mora-kiy fa mahandry ny fiovan'ny fiarahamonina, mahandry ny fiovan'ny mpiarabelona. Afaka malala tiany Paoly raha ho toetrantsika kristianina mihitsy ny faharetana sy ny fitiavana. Am'izao andro antsika zao afaka malala raha toka ampiarina ary am'izao andro antsika zao dia fantatsika fa zany teny fanalahidy zany de teny fanalahidin'ny fiainana kristianina ihany koa. Raha tianao no sambatra, raha tianao ny anana fifaliana am'ty fotoana mandalo, raha tianao ny anana fehidanana sy fahasambahana am'ty fotoana mandalo 70 taona 80 taona mandalo ity, de efa nomeny Paoly ianao, nomeny ny soratra masina anao ro teny fanalahidy reo. De izao matokie ny fahasoavan'ny tompo ianao, izay eo aminao de fahasoavana. Matokie ny fiadanan'ny tompo ianao, fa na inona tiavinao de zay zakanao ihany ny avelan'ny tompo lalovanao, satria tian'Andriamanitra ianao. Ny antony nidigan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy anakorotana ny fiainanao akory fa hampiadana anao. Ny dikany hoe kristianina, ny dikany hoe mandray an'i Jesoa dia tsy hoe fiainana mikorotana fa fiainana feno fiadanana. Ary ny dikan'ny asan'ny tompo ao amin'ny fiainanao, ahatsiarovanao fa ianao dia olona nofidiny manokana, nofidiny nantsoiny manokana mba hanana fifaliana, nantsoiny manokana mba hanana fitiavana sy faharetana. De mandehana mijoro vavolombelona ry havako malala, mandehana mijoro vavolombelona amin'ny fitondratena tsara, mizara fitiavana, mizara fifaliana, tsy maka olana aman'olona, tsy maka olana mpiarabelona, mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra. Ega ry havako malala, ny fahasoavan'ny tompo hameno ny fiainanao isan'andro, ary tsy ahafoy na hasaraka anao Andriamanitra, fa namarina anao izy ary ho tianao izy, de ho faly amin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Ivavaka sika. Tompo misoranao zahay fa ny fiainana kristianina de fiainana feno fiadanana ary fiainana nantsoina ho amin'ny finoana ka iainana ny fifaliana ao aminao. Tompo, azavelanao ho kivy izahay amin'ny fiainana isan'andro, fa ataovy maharitra amin'ny finoana, ataovy maharitra amin'ny fanantenana ao aminao. Mivavaka izay Tompo. Tehirizo ny fiainana isan'andro, ho fiainana feno fiadanana, azavelanao ho kiazany tebotebony zao tontolo zao, na azavelanao feno fanahiana izahay, fa ny famindramponao lehibe sy mahagaga. De tahiry ireo mpianatra mbola ao anatin'ny fanadinana, ireo mpianatra mbola ao anatin'ny baccalauréat,
Amarino tompo ny teninao fa ampohan'ny tsiraray ny fahasoavanao dia aoka ny fanadinana izotra tsaka ny sy andavany mba ho fifalian'ireo zandrinao Jesosy aminao Andriamanitra. Amarino ny teninao fa zay ianao tsy mangahy ahy, zay ianao tsy ataonao ho rambony fa ataonao lohany, ataonao mamiratra amin'ny fahendreny. Dia manankina ny fiainana tsiray avy eo ampelantananao zahay. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen.